vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra nanisik ampunyang palay aminiran dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra indray atao anatin'ity tokantrano ity izay tafaradalana aminay ao anatin'ity fandahara manokana ity ary dia mamerina ny fiarabana ao antsika rehetra naizanaiza toerana mety ahitanao izao fahitalavitra izao na amin'ny onjam-peo indrindra moa zany atao anatin'ity Facebook ity dia hotahin'Andriamanitra trany isika rehetra ny fandarana ihany koa dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook ny Amitié Chapel International Distribution zay no anaranao azy na ao amin'ilay hoe Amitié Chapel Ministries ireo page anankiroa ireo no anaranao ny fandarana takan'izao dia hitanao zany fandarana izany andeha ary ivavaka asika melohan'ny amakinan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ivavaka antsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manana anjara indray ny amin'ny fanambarana ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao ny fanainao masina no angatahako hatrany mba hitaridalana ampianatra an'olotsain'Andriamanitra tomponay izao vanim-potoana izao dia tena vanim-potoana tompo tena ilainay ny tolotsaina sy ny torolalana ary ny fiarovana avy any aminao ny baiboly mantsy dia milaza manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao Jehovah izany hoe rehefa eo ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny lalanay fa raha toa ka tsy mba linany amin'izany teninao zany zay dia tahaka ny jamba anankiray izay mandeha eny an-dalanay mandeha lavitra ty andeha lavitra kanefa jamba dia tsy maintsy mitrosona ihany ary ny farany dia hotratry ny loza tsy apozina fa ankehitriny ny teninao tahaka an'izao tompo dia ataovy tena mahaliana anay ataovy tena tafalentika ao am-pona sy ao an-tsainay ny teny fahamarinanao Andriamanitra tsy adinoina ny mivavaka ho an'ny olona izay marary ato amin'ity tokantrano ity misy olona ato tsy salama misy malagasy ato manaintaina amin'izao fotoana izao tratrana fivitosana ao ny tratrany reny aretina tsentsitsentsina amin'ny orony mikohaka tratrana tazo mety aretina tsy fantatra mihitsy aza ny zavatra mahazo azy fa dia tena avy amin'ny asana devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta za dia manasitrana n'izany aretina izany manafaka n'izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo misaotra fanahy masina mankasitraka Andriamanitra amen andao vakitsika ny soratra masina Matteo toko 7 eo amin'ny andininy fa 10 sy ny manaraka no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Matteo toko 7 ny andiny fa 10 manao hoe mitandrema ianareo fandrao vao fitaky ny mpamina ny sandoka izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambody mitoy ny voany no afantaranareo azy ny manoty voaloboka amin'ny tsilova ny olona na avy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetrarehetra dia mamovo ratsy ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo ka dia ny voany no amantaranareo
azy ny andiny fa raiky am'roapolo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia ovakitsika ato amin'ny jaona voalohany epistily jaona voalohany toko faefatra dia vakina manomboka eo amin'ny andininy voalohany a amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanan'Andriamanitra ny fanahy rehetra manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary izany no fanahy ny antikristia izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. Dia toy izantsika farany a eo amin'ny jaona faharoa toko voalohany a dia ny andininy fahafito manao hoe fa maro no mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema ianareo fa andrao mahavery zay namononay tena fa mba handraisanareo valim-pitia tanteraka izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona makeo aminareo ka tsy mitondra zao fampianarana zao, aza mampiatrano azy na miaraba azy akory fa zay miaraba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Zay andalatsoratra masina vitsivitsy zay a no hitondrana taridalana ho antsika indray a amin'izao vanim-potoana izao. Ny faminaniana ry havana ao anatin'ny baiboly a dia manambara ary Jesosy tenany mihitsy moa no nilazan'izay teny zay hoe rehefa hiala eto ambonin'ny tany izy dia anamboatra fitoerana ho antsika ary ho avy indray ka hakatsika ho any aminy. Mialohan'ny fiavian'ny tompo anefa dia nampianatra famantarana be dehibe izy ato anatin'ny baiboly ato. Ary ireo famantarana ireo dia ny akamaroan'izy ireny dia raha tsika mahalala, mahita, maheno fa efa tanteraka avokoa. Ny famantarana ny amin'ny hoe mosary any amin'ny tany samihafa dia mbola misy zany amin'izao fotoana izao ary na dia eto Madagasikara aza dia fantatsika any amin'ny faritra atsimo any a fa misy ireo zay tratra nakere zany hoe tsy fahampin'ny rotsakorana dia mazava ho azy fa rehefa tsy misy ny rotsakorana dia tsy misy ny fambolena azo atao, tsy misy ny vokatra miakatra. Dikan'izay tratran'ny mosary na ny olombelona na ny biby fiompy. Ireo any amin'ny faritra Afrika, any amin'ny faritra ireo tany arabo be lehibe zay misy ny tratran'izany atao hoe tsy fanjaritsakafo zany na tsy na mosary mihitsy. Ny tondra-drano zany dia efa iainany zany. Ny ororotany zany dia tsy vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ntsony fa mahalala an'izany daholo na ny olona mino amin'ny baiboly na ny tsy mino ny baiboly. Ny hoe isy fanjakana mely fanjakana firenena hitsangana mely firenena zany a dia efa fahagola-tany no efa nitranga zany
resaka izany be dehibe zany no fataterahany soratra masina ary jesosy kristy tompo mampafantatra n'ireny rehetrarehetra zany a de marina am'izay tenin'olona zay fa ho avy tokoa izy ary rehefa niakatra nakany an-danitra jesosy dia olona anjely manao hoe iny jesosy kristy tompo zay hitanareo niakatra iny niala taminareo iny ka niakatra ao any an-danitra de ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy. Ny bokyny apokalipsy moa zany a de milaza manao hoe ny maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy azy ary jesosy kristy tompo tenany ihany koa de nampianatra an'izany manao hoe tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana de ho toy zany ny fiavian'ny zanak'olona ary ho avy ny fotoana riavana ary zany no mahatonga atsika iomana foana hoe tsy fotoana iemorana intsono zao, tsy fotoana angatsiatsiahana amin'ny fanomponany tompo hoe hiamangatsika isika fa fotoana kosa tokony hitombona ary tsy maintsy hitombona, tsy maintsy hitombona raha tianao ny andovan'ny fiainana mandrak'izay dia tsy maintsy mitombo isika ary arakaraky ny andehananao no hitombonao, arakaraky ny mahalinanao ny amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, fitiavanao an'Andriamanitra, fitiavana vavaka, indrindraindrindra ny fanatanterahana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ny baiboly de milaza hoy ny teny soratra masina manao hoe hoy Jesosy raha ty ahy ianareo de mitandrina ny didiko, raha ty ahy ianareo de mitandrina ny teniko. Zany hoe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra de vao mainka hamafisina tsy tokony ho goragora mihitsy am'izao vanim-potoana sy vaninandro a iainantsika izao ary tokony olinany am'izany a ny mpinotsiraray avy a riavana malala. Anisan'ny atao hoe famantarana lehibe koa zay nambaran' Jesosy Kristy tompo sy ireo apôstôly makasika ny fihevian'i Jesosy a dia ny fisehoany ireo mpampianatra sandoka na mpamina ny sandoka. Am'izao fotoana izao dia misy an'ireny karazana olona mivarotra volamena sandoka, ohatrany hoe ataony ao anatina tube anankiray a dia vovoka varahana mitovitovy couleur amina volamena ny lokon'ilay izy de ny olona tsy mahalala dia tonga de miorakoraka be hoe tena nazo fitahina be nefa varahana le izy ka ny amantaranao fa volamena ny volamena anankiray de tsy ny lokony loatra, tsy ny lanjany loatra fa izy voasedra ao anatin'ny afo no amantarana fa volamena ny volamena anankiray fa ny couleurany avy ety ivelany tsy amantarana an'izany. Ary zany ry avana ny nahatonga an' Jesosy nampianatra fampianaran' Jesosy de tsy mifanalavitra am'izany zavatra lazako aminao zany hoy Jesosy manao hoe ny hazo tsara ozy tsy mety mamovo ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara, ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara de koapaina ka tsy mpiaina anaty afo ka de ny voany no amantaranareo azy. Zany hoe tsy amin'ny pôzipozy ety ivelany no afantarana fa ity olony ity mpamina ny sandoka na ity olony ity antikristy na ity olony ity kristy sandoka na ity fiangonana ity marina fa ny andranona diso fa ozony Jesosy mihitsy no ny tena manao hoe ny voany no afantaranareo azy. Zany hoe ny amantarana fa n'Andriamanitra ny fiangonana anankiray na ny olona anankiray na ny pasteur anankiray de ambara amin'ny baiboly fa ny voany no afantaranareo azy. Atao amin'ny
romanina toko fahenina de eo amin'ny andininy faroapolo dio zao ny baiboly fa fony mpanompony ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fa iny tamin'ny zavatra mahamenatra tamin'ny zavatra mahamenatra anareo kehitriny fa afahafatesana ny hafarany zany rehetra zany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay. Ilo tsara. Fa fony mbola mpanota ozy ianareo de afaka tamin'ny fahamarinana. Zany hoe raha mbola mpanota ny olona anankiray zany de tsy misy loatra fahamarinana hita ao aminy na de mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny maha-olona azy azy izy de eo anatrehan'Andriamanitra tsy izay fahamarinana amin'ny maha-olona izay, tsy ezaka amin'ny maha-olona izay ny mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra de le fanamarinana avy amin'i Jesosy rehefa nanolo tena ho an'ny tompony olona anankiray de no hamarinina maimaim-poana tamin'ny rany Jesosy Kristy. De io zao ny baiboly manao hoe rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo de manana ny vokatra. Eno tsara fa misy vokatra zany a. Manana ny vokatra reo amin'ny fahamasinana ary ny farany ozy de fiainana mandrakizay. Zany hoe ny amantarana fahan'Andriamanitra ny olona iray rehefa afaka tamin'ny ota de lasa manana vokatra ny fahamasinana. Fahamasinana ny anatin'ny fo, manana fitiavana, manana famelan-keloka, misy fiadanam-po, misy fitsarana ao anaty. Fahamasinana amin'ny zavatra jereniny maso. Eritreretinao hoe ianao mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, kanefa to mahalinanao ohatra sanatrian'izany ny mijery filma mamofady. Lany fotoana ianao eo amin'ny écran ny telefoninanao na eo amin'ny écran ny télévision-nao mandany fotoana mijery zava-poana nefa de mpanompon'Andriamanitra mpitoro filazantsara na mpanao délivrance na mpandray fanasan'ny tompo. De mieritreretra fa misy voa ratsy ao anatinao ao ary ny zava-doza de ty mety ho lasa mpanohitra an'Andriamanitra na manana ny fanahiny antikristy, manana ny fanahiny lay mpaminany sandoka. Fa ny olona anankiray zany rehefa nanolo tena ho an'ny tompo de ho Jesosy manao hoe ny voany no amantarana azy lasa manana ny voany fahamasinana. Ary io voany fahamasinana io hatramin'ny zavatra hoanina ry havana, hatramin'ny zavatra sotroina. Hoe ny fanan'Andriamanitra ao anatsika, mpanompon'Andriamanitra tsika. Kanefa de mbola isy fotoana ianao isotro zava-poana, isotro alcool, na ifoka sigara, na sanatrian'izany ampirafy. Io ane io olona hoe misy mpanompon'Andriamanitra, ataoko hoe mpanompon'Andriamanitra ihany aloha, mpanompon'Andriamanitra hoe lavo amin'ny fijangajangana, manota, mampirafy, miakatra ny tontondrony de tofiry ny tontondrony vadiny, misy ahatra fafany eo, le vo mihitsy ny tsy ao, le voan'ny fibebahana, le voan'Andriamanitra mihitsy ny tsy ao. Ary zany ho soratra masina, zany ho soratra masina. Lay nivakitsika teo hoy Jaona manao hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, fa ny fanahy izay tsy manaiky an' Jesosy Kristy tompo tonga nofo de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Zay tsy manaiky, hitanareo ny hevitra le hoe tsy manaiky, iza moa tsy anaiky amin'ny teny aloaka ny vavany hoe za manaiky an' Jesosy tonga nofo. Ny olona rehetra manaiky an'izany daholy, na ny olona tsy mpinoan'Andriamanitra azy. Fa ny tiany olona zay ao anatin'le hoe tsy manaiky an' Jesosy Kristy tompo tonga nofo. De Jesosy tonga nofo tao amin'ny nofony taona nanapotena ny fahotantsika rehefa nombona teo amin'ny azy fijaliana Jesosy. Ny babo ny fahoriana, ny tondra ny fahoriana, no potipotena mihitsy ny nofony, latsaka ny rany. Ary teo amin'ny azy fijaliana no nitondrany Jesosy ny otako sy ny otanao rehetra. Zany hoe ozy ny soratra masina hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azy fijaliana ary tsy zatsony ny velona fa Kristy no velona tao anatiko. Zany hoe ho an'ny olona anankiray mino an'izay le famonjena nataon'i Jesosy zay, ka mino tanteraka mihitsy lay sorona zay nataony hoe maty ho a Jesosy, nompotehina no niampy Jesosy, nanolotra ny ainy ho famonjena a Jesosy.
de voaombo miaraka ary tsy zatsony izy mivelona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony, tsisy toerany fahotana intsony eo manatiny, tsy andevozony ota, tsy andevozony fahotana, tsy manana programa raha miala ao tokantrano, tsy manana programa andeha anota. Ary mahalinana zany olony zany manao ny sitrapon'Andriamanitra, lasa tia vavaka, lasa tia mitady hanao ny sitrapon'Andriamanitra foana, zay le hoe ny vono amatarana azy. Fa raha misy olona mety hoe mivily lalana ka mivoaka ny tokantrano izy nefa mpanompon'Andriamanitra, dia voafatotro ny filana, voafatotro ny fahazaran-dratsy, dia za milaza marina aminao fa misy fahadiso-kevitra lehibe ao anatinao amin'izay fotoana izay. Misy fahadiso-kevitra ngezabe. Ino tsara zay lazaiko aminao androany. Hoy Jesosy Kristy Tompo. Abetsika vakina le andalan-tsoratra masina teo a. Mendriny fa 10 izy manao hoe mitandrema ozy nareo fa nyrao ho voafitaka ny mpamina ny sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny ambodia mitoa. Ny vonona mataranareo azy ho Jesosy. Mitandrema ho ny tompo fa nyrao ho voafitaka ny mpamina ny sandoka. Raha somary azavaiko zany teny zany dia midikany hoe mpaminany dia mpitondra afatr'Andriamanitra, mpitoro teny, mpitoro filazantsara. Ary ny sandoka zany a dia mpitoro filazantsara sandoka, mpitondra afatra sandoka. Dia hoy Jesosy hoe mitandrema fa mankao aminareo izy amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambodi mitoa. Ny any amin'ireny aty amin'ny faritra Afrika aty eto Madagasikara moa tsy dia misy azy loatra. Misy an'ireny le ambodi na alika dia ireny. Dia mandeha andiany maro dia maro dia maro izy. Ny fahavalon'izy ireny matetika dia tsy manana fahavalo loatra izy ny liona na ny bera na ny ireo biby masika hafa toy ny hoe leoparana sy ny maro samihafa. Fa ny fahavalon'izy ireny matetika ary ahitana azy dia na omby manentsika omby reny omby dia ireny aloha dia ataony mamay mihitsy ireny nangedabiaza dia enjehan'io alikadina io ambody io na reny fatany hoe resiny. Fa ny tena hitana azy ihany koa dia ao amin'ny andihana ondry. Ao amin'ny andihana ondry ary rehefa miaraka ao amin'ny andihana ondry ao izy a dia manaraka an'le volon'ondry mba mody malefadefaka ohatran'ny volon'ondry fa ny ao anatiny dia ny amonany ireo ondry ireo ny hoaniko ireo izy ataoko maty ireo. Zay ny toetsain'ny ambody, zay ny toetsain'ny ambody zay. Ary Jesosy Kristy Tompo efa nahitany zany ka nampianatra izy manao hoe mitandrema fa nyrao voafitaka ny mpamina ny sandoka zay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambody mitoa. Ny resany amin'io anie tsy le ambody arabaky teny fa tena olombelona mihitsy mpitoro filazantsara. Le olona mitoro filazantsara mihitsy miresaka eto. Eto raha miresaka amin'ity zavatra ity tsisy resaka fanaratsiana. Ahoana kosa pastela no manaratsiny hafa, tsy resaka fanaratsiana fa manazava ny teny soratra masina fotsiny aho. Dia le ambody eto izy a dia resaka mpitoro filazantsara. Zay ny resahany eto. Ozy ny apôstôly Paoly any amin'ny Filipiana 4:1-2 manao hoe tandremo ozy ny tenanareo amin'ny amboa. Dia miresaka n'le amboa izy eo a dia lay olona miverin-dalana, zany hoe mpitoro filazantsara niemotra tamin'ny fahamarinana. Dia mitandrema ozy amin'ireny olona ireny niala tamin'ny fahamarinana, niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa anary anao any amin'ny elo, anary anao any amin'ny fahaverezana. Dia tsy ndriny Jesosy tsara mihitsy izy eto. Makao aminareo izy, mody malefadefaka, mody manonona fiadanana, to rahalahy, toatra ny anabavy ao amin'ny tompo, ohatra ny to zanak'Andriamanitra Mateo ty, fa ao anatiny izao soratra masina ambody mitoa. Ino moa ny hevitra zany teny zany hoe ambody mitoa? Zany hoe ny hevitra le teny dia mamono an'le fifoazam-panahy ao anaty.
mamona le fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mitaritra ny olona anankiray hiala hivily amin'ilay fahamarinana izay efa niainana, de lasa mitarika ao any amin'ny filany ratsy. Zany ny amantarana fahambodimy to. Ary zany mahatonga Jesosy miteny ry havana hoe mitandremo, ka raha tarafinao hoe ty ivelana izy, ohatra ny tao ondry, ohatra ny tao mpanompon'Andriamanitra, fanfataro amin'ny voany. Hoy Jesosy eto amin'ny 19:20 teo, de hoy Jesosy manao hoe tsy izay rehetra manao amiko tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ozy, fa zay rehetra manao sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompokotompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zay, ary de ambarako aminareo marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay melamiko ianareo mpanao meloko. Elo tsara, ny passeport na ny visa na ny autorisation na ny billet d'entrée hidirantsika ny lanitra, de tsy hoe lasa mpaminany ianao, tsy hoe lasa mpanao délivrance ianao na mpiandry, fa nisy mpaminany teto, nisy mpanao délivrance teto mpiandry, nisy mpitoro teny no lavan'i Jesosy. Nisy olona be dehibe nilaza manao hoe tompokotompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay, tsy efa nandroaka demonia tamin'ny anaranao fa zahay. Fa nahavariana sy nahagaga ry havana, de ho Jesosy manao hoe zara tsy mahalala anareo, mila amiko nareo mpanao meloka. Ina ny antony? Tsy izay rehetra manao amiko tompokotompoko Jesosy no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra, izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Zany no teneniko aminao mandrakariva hoe tsy ampy fotsiny hoe mivavaka, hoe lasa mpivavaka be, mahery mivavaka, mavita mivavaka adiny 5, mavita mivavaka adiny 7 isan'andro, nefa tsy miainao anatina fahamasinana, tsy tena manao sitrapon'Andriamanitra, tsy tena liana loatra raha katohan'Andriamanitra. Am'izao ne ry havana, raha mandinika tsika mba mialatsiny, mba mampita kely, Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa raha ohatra hoe mandinika zao tsika, ohatra hoe ny fivavahana ny finoana hafa, reto taranaka Isimaela reto, de ny taranaka Isimaela reo raha jerenao de mankatoy ny bokony mihitsy izy zay voasotro anatin'iny bokony ny taranaka Isimaela iny. De manana fahamasinana eny amin'izany zareo, manana fahamasinana izy. Fa raha mitodiko tsika aty amin'ny ankilany, aty amin'ny kristianina, de tato anatin'ny 20 taona tato ato de nalaza lay teny anankiray tsy de anaty baiboly loatra, manao hoe Andriamanitra tsy mijery ny ivelany fa ny ao anaty ihany. Malaza 20 taona teo eo na 15 taona nampalaza an'izay verset hafahafa tsy ao anaty baiboly zay. De manina moa no mahatonga ny olona manao an'izany teny zany? Ny antony de zao, te hivavaka ny olona ary fantany fa ao amin'Andriamanitra ihany ny lalana. Te ho any an-danitra ny olona satria fantany fa misy afo be sy fariafo sy lofara andoro ny olona anankiray rehefa tsy mivavaka ny olona. Te hivavaka ny olona satria lasa mivavaka daholo ny olona rehetra, de mba te ho any am-piangonana izy. Fa saingy zao tsy te hanao sitrapon'Andriamanitra, tsy te hanao ny sitrapon'Andriamanitra, mbola te hiaina amin'ny fiainana zao tontolo zao, ny fisotrony zao tontolo zao, ny fihinany zao tontolo zao, ny fitafiny zao tontolo zao. Tsy mitovy mihitsy ry havana ny olona iray voavontsy sy ny olona zao tontolo zao, raha ny endrika ty ivelany na ny fitafy avy aty ivelany, tsy mitovy tompoko,
tsy mitovy, tsy mitovy. Fa mitondra vo mendritsy ny fibebahana na ao anatina ity velany ilay Jesosy Kristy tompo zay nyraisinao anaty ao. Fa ny mampatahotra de ity, mampatahotra de ity, rehefa manomboka tafiditra ny fampianaran-diso, rehefa tafiditra ny fampianaran'ny mpamina ny sandoka, de amilivily ny fampianarana marina, amilivily ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndaony mba maky an-dalatsoratra masina anankiray tsika ato amin'ny Isaia toko 4, Isaia toko 4 de zao nibaka ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Faminanina izy ity makasika ny amin'ny andro farany. Ozy izy aloha eo amin'ny zao le soramandry, eo amin'ny Isaia toko 4 soramandry zany satria mito lava be le vaky teny. De ozy izy manao hoe ny andininy voalohany, eo amin'le toko 4 ny andininy voalohany, de ozy izy hoe ny teny zay hitany Isaia zanaky Amoza ny amin'ny Joda sy Jerosalema. De ny andininy faharoa de ozy manao hoe ary izao no tonga any amparany. Aty amin'ny andro farany zany ty zabary ty. De mitohy izy mitohy amin'ny toko 7 de eo amin'ny toko 4. Mitovy ihany zany lay loha hevitry le izy. Eo amin'ny toko 4 ny andininy voalohany de ozy izy hoe ary amin'izany andro zany, aty amparany zany, de isy vehivavy fito iazona lehilahy iray ka na hoe ny hanina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafinay, fa izao ihany no angatanay. Aoko tononona amin'ny anaranao zay ka afao tondro maso. Eno tsara amin'izany andro zany ozy, zany hoe aty amparany zany. De isy vehivavy fito. Ina moa le vehivavy fito? Fiangonana fito. Ohatrany hoe fiangonana fito tao amin'ny Apokalipsy toko 4 sy ny toko 7. Ny fiangonana fito de maneho ny fisehon'ireo fiangonana maro be maneran-tany, manerana Madagasikara. Ary amin'izany ozy Jesosy faminanina tamin'izany fotoana zany. De isy vehivavy fito zany isy fiangonana be dehibe. Iazona lehilahy ray, iza lehilahy anankiray, Jesosy Kristy tompo le lehilahy anankiray. De iazona ny lamban'i Jesosy zany hoe anaraka an' Jesosy avy ao aoriana ny tiano resahana. Hoe zay de mpino, zay de mpanompon'Andriamanitra, zay de kristianina. Iazona lehilahy ray izy ka hanao hoe ny hanina ihany no haninay, ny lambana ihany no tafinay, fa zao ihany no angatanay aminao. Aoko tononona amin'ny anaranao zay ka afao tondro maso. Zany hoe tonono zay atao hoe mpanompon'Andriamanitra, atao hoe zanak'Andriamanitra, zay le hoe afao tondro maso, zay le hoe tonony amin'ny anaranao. Tonono zay hoe mpino vita batisa promotion zao, zay de efa nianatra katekomena na nianatra kominio, zay de efa niofana batisa efa natao batisa tao anaty rano be tany amin'ny fiangonana le mifo, ny tena teny tsy fantatra re mihitsy zay natao batisa, ary tamin'ny anaran'ny raisiny zanaka sy fanamasina. De avy eo naverina tamin'ny anaran'i Jesosy. De ohatra mbola tsy azo azo le tamin'ny anaran'i Jesosy de naverina tamin'ny anaran'i Yesoa. Fa amin'izay tsara levina tsara mihitsy. Nefa tsy mbola hita ihany le tena vokatry lay fibebahana. Ary zay natonga ny soratra masina andazy eto, ny hanina ihany no haninay. Zany hoe zay tianay hoanina ranga fa aza mifampitsaratsara, fa ny fitiavana fotsiny lehibe indrindra de zay fa tandremo tsara ry havana. Atao anatin'ny soratra masina de misy ny zavatra tsy tokony hoanina. Mbola tsy andro hoanina anazavako an'izay fa fampianarana lavalava fa ho azavaiko amin'ny fotoana manaraka. Misy ny sakafo tsy tokony hoanina ary misy ny sakafo tokony hoanina. Misy ny zavatra tsy tokony hosotroina ary misy ny zavatra tokony hosotroina. Tandraitsika mialokaloka fotsiny any amin'ny verset manao hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. De na hatramin'ny voalavo aza dia lasa hoan'ny sinoa satria hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. Nefa rehefa mahita an'ilay sinoa mihinana an'lay voalavo sy ramanavy kely dia manome tsy ny sinoa manao hoe re sinoa re mihitsy le mihinan-kinapona mihitsy mahatonga an'ity Covid-19 ty. Fa le hoanitsika tsy fantatsika. Hoe tsika koa nendrindray mba mihinana zavatra tsy voararany baiboly, fa ny sinoa lasa mihinana ny ramanavy kely, mihinana ny voalavo, hoaniny daholo na ireny biby lava be reny.
nefa izy ara tsy malala leo madio avokoa ny zavatra rehetra ka eo ny tsy fahampian'ilay fahalalana sy fampianarana dia lasa mivily le tenin'andriamanitra zay no tokony soratra masina ny teny manao hoe mitandrema ny amin'ny zavatra enonao sy ny fampianarana zay ny raisinao ny amin'ny zavatra enonao zany mitandrema hoy ny tompo ny anina ihany ozy no haninay ny sotrona ihany ny sotronay ny lambana ihany no tafianay dia jereonareo amin'izany any ny lambana ihany no tafianay dia tsy maninona raha ohatra ka lasa vehivavy ve anao rangaha hideran'ny tompo ho any am-piangonana dia inona moa ny ifandraisan'izany hoe ho any am-piangonana tsika nefa mianjaanja mitanjaka zany vehivavy zany eny eo mason'andriamanitra ry avana sarobidy tena sarobidy ary tsy tian'andriamanitra hianjaanja ny varitry ny tratranao ny tapany ambany eo amin'ny vatanao tian'andriamanitra ho tafiana tsara manome voninahitra an'andriamanitra fa tsy sanatrian'izany hoe miseho ny fanambaninao nefa ny baiboly apetraka anao eo ambonin'ny fianao eo dia misy lehilahy mijery mangarika kely oatra zao dia sady ivandravandranao ohatra ny hoe le lehilahy ndray tsy manam-pahamasinana dia sotomina kely amanina kely le zipo fohy kely mo sady tezitra amin'le lehilahy nefa fotinao mihitsy zany zavatra zany ka izy io fa aminanina taty amin'ny andro n'isaia mpaminany ary zay le mahatonga an' jesosy ny laza zay natonga an jesosy mitandrema ozy amin'ny ambodi zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry tandremo tsara zany hoe lay fampianarana hoentiny lay zavatra hoentiny ambodi mamony ny ondry manapotitra ny ondry manimba ny ondry zany ny asan'ny ambodi fa avalin'ny ondry izy nefa tafatsofoko ao anatin'ny andihan'ny ondry eo ry havana fampatsaivana zany fa zahatra efa hainao zany fampatsaivana zany ary jesosy kristy tompo dia efa nilazany zany fa ny voany no amantarana azy ho avy eny fotoana ho avy ny fotoana zay sehotsika miariary eo anatrehan'ny fitsaran'andriamanitra andalo ny fitsaran'andriamanitra tsy resaka fiangonana hoe anaram-piangonana hoe vahaony oloko na rema na jesosy mamonjy na jesosy famonjena na pentekotista mitambatra na tsy resaka anarana ohatran'izany izy io hoe ny fiangonana ohatran'izao tokoavy na ohatran'ireny manao fetin'ny taranaka ireny dia hoe ny taranaka ranina iny milahatra be dolidolo ny taranaka ranina miaraka amin'le fa ao tokotany ao 4 dia efa miaraka amin'le valopy be hoe atao ohatrinona ny atsika mba tsy maintsy tsindritsika ireo aloha tsika no manao misimisy indrindra aloha amin'ity fetin'ny taranaka ity satria vakineny loko moa iny dia akana voninahitra tsy zay ny amin'ny fitsaran'andriamanitra fa ny amin'ny fitsaran'andriamanitra dia mandeha samy ho hita toetra miariary eo anatin'ny fitsarana kristy tsika ohatrany hoe tsy ao anaty baiboly ty zavatra resako aminao ty fa mety ho zany misy zavatra anankiray miseho eo écran dia io hita eo daholo ny zavatra nataon'ny olona rehetra tetenao nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao tetenao natao batisa tetenao niverin-dalana nandritra ny telo taona dia voadona avy any anao dia tetondray anao vao niverina dia nafana fo be anao dia avy eo anao tsy hitantsony dia zany anie le manandriza lasina bavy ozy ny boky ny ezekely manao hoe raha ny olona anankiray ozy miala amin'ny fahamarinana zay nataony dia ho fatiny faharatsiana zay nataony le olona zany hoe raha nandeha tamin'ny fahamarinana ianao zany efa nivavaka kanefa niala tamin'izany dia ho faty tena very le olona tena ho very fa raha ny olona anankiray kosa malala izy fa nanao faharatsiana ka niala tao anatin'izany dia voavontsy mazava ho azy voavontsy le olona ka fampatsaivana no lazaiko aminao androany ho toizantsika zay fampianaran'izay amin'ny fotoana mampety azy fa mila fitandremana amin'izao fotoana izao mila fitandremana amin'ny ambodimy to amin'ny fampianarana zay reny sosofinao amin'ny tenin'andriamanitra zay avilin'ny olona kely fahalalana zay soratra masina amin'ny ireo karazana
olona maro samihafa de hoy jesosy manao hoe hoy ny apôly apôstôly azafady manao hoe fantaro ny zavatra rehetra ary azono mafy zay tsara afaka mamantatra ny zavatra rehetra ianao fa tsy ny zavatra rehetra de hohaninao avokoa tsy zay toryteny rehetrarehetra renesinao de hohaninao avokoa fa fantaro ny zavatra rehetra de azono zay tsara azono zay tsara hoe hitondranao any amin'ny fiainana ve ty sa toryteny mety anozongozona ny finoanao ka ampialanao fahamasinana sy amin'ny fahamarinany tenin'andriamanitra zay ny fampianarantsika androany toizana amin'ny fotoana mampety azy indray a raha toka sitrapon'ny tompo ny hitantsika tondra mampavaka atsika mba iorona tsara amin'izany fahamarinany tenin'andriamanitra izany mitandrema ho jesosy fantaro ny voa ao anatinao hoe misy vo marina ve fa ny vonao amantarana ny olona anankiray hoy ny tenin'ny soratra masina bavaka tsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran' jesosy tao anatin'izay fotoana zay mba nafahana ny anatra ny teninao zay za miny tompo fa ny fampianarana takan'izany de mba amerina olona amin'ny fahamarinana marina fa mety misy karazan'olona mety tsy mitovy fomba fijery amin'izany a kanefa tompo ianao dia mpampianatra tsy mba mety diso ary tsy manovaova ny teny fahamarinanao tario zay andeha amin'izany sitraponao zany tario zay andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao andriamanitra tario zay iaina araka ny teninao jesosy satria mpanomponao zay ary te hoe andova ny fiainana mandrak'izay lay lova tsara efa nomaninao anay na ny plasinay zay efa voaomana araka ny teninao manao hoe andeha ozy ianao jesosy anamboatra fitoeranao anareo efa ao ny toeranay noho izany tompo ao de arovo ny fanahinay mba tsy hisy pentipentiny mba tsy hanaraka ny fampianaran'ny demony fampianaran'ny mpaminany sandoka fampianaran'ny diso zay aolan'ny olona kely fahalalana arovo ny fonay jesosy sy ny fanahinay amin'ny anaran'i jesosy misaotra indrindra tompo amen eny ary havana manalo amin'ny tompo a de atreondray aloha zany no nazahoana nanambaran'ny teny a tamin'ity andro roanty a ho toizantsika amin'ny fotoana mampety azy indray a ny fampianarana zay no renesinao teto tamin'ity androany ity a ny niarany asa teto moa zany androany a de nahitanany Stéphane i Pierrot ary iva ny ilaina rakotavero no tao amin'ny fandrarana kapobeny ary dia izorandre miaja kosa no mapita ny feo avy etya Ambomitsingona ahitanao an'izao feo izao a ary nasandratry ny avo Philomène no mapita amin'ity Facebook ty a ho anareo zay manaraka amin'ny Facebook ho tahiny tompotompoka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitrana Aku nanisik, ampun yang